mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika ry avako tratra ity alarobia fa 3 ny volana janoary ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko fa 1:20, apokalipsy toko fa 1:20, andiny fa 2:20 ka hatramin'ny andiny fa 7:20. Apokalipsy toko fa 1:20, andiny fa 2:20 ka hatramin'ny fa 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy nahita tempoly teo fa ny tompo Andriamanitra dia nitsotoa sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na ny volana mirapiratra aminy fa ny voninahitran'Andriamanitra nanazava azy ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany ary ny mpanjaka ny tany dia nitondra ny voninahiny ao anatiny ary ny vavahadiny tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba misy alina. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia entina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra anatin'ny boky fiainana izay any zanak'ondry ihany. Ray masonao, manomasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsaroantsika tsara ny toriteny nataony Martin Luther King, Have a Dream, izay miresaka momba ny nofinofiny. Anankiray amin'izay nentiny Martin Luther King nanorina ny nofinofiny nakana ny nofinofiny ny famakinany bokin'ny apokalipsy. Betsaka ireo toriteny izay nataony Martin Luther King nalaina tao amin'ny bokin'ny apokalipsy tamin'ny fotoanandro. Ary matetika fezantsika fa raha mamaky ilay boky antsoina hoe Ery itiavana, Force d'aimer, adika amin'ny teny frantsay voadika amin'ny teny malagasy io, dia misy 2-3 nalaina tamin'ny bokin'ny apokalipsy, indrindra ny toko fa 1:20, toko fa 2:20, izay miresaka lay Jerosalema vaovao, lay Jerosalema hovatan'ny mpino. Satria nanofiny amin'ny fahafahana izy, nanofiny amin'ny fampitoviana, na fitoviany ny olona rehetra, i Martin Luther King dia isan'izay nanamarika azy ny hoe ao amin'izany Jerosalema vaovao zany dia mitovy taoliny olona. Tany a Frantsa izy tamin'ny taona 520 sy 700 raha tsy diso volana oktobra izy io, dia nitoriny ity apokalipsy toko fa 1:20 ity ny amin'ilay hoe lay Jerosalema vaovao. Inona moa ny toetra ilay Jerosalema vaovao? Somary na mamaky an'ilay toriteny ianao en ligne dia hitanao lay toriteny izay miopana bebe kokoa mazava ho azy amin'ny militance amin'ny lafiny hoe mitolona ho amin'ny fitoviana. Fa manazava betsaka izy momba ilay mahazava-dehibe mihitsy ny fibanjenan'ny olona. Ny olona mpino dia tokony mibanjina lay Jerosalema vaovao hovatanina, ary rehefa mibanjina Jerosalema vaovao hovatanina dia mibanjina ny toetra izay entiny io Jerosalema vaovao io, iainanao io Jerosalema vaovao io. Ity apokalipsy tram-piaratanantsika ity ry havako, ny andiny fa 2:20 ka hatramin'ny andiny fa 7:20 dia azo hitarafana manamafy zany fomba fijery Martin Luther King zany. Ary jerentsika amin'izao ataontsika hoe taona vaovao zao dia inona no afatra ao anao? Inona no entina mampahery anao miatrika ny 420 sy 300 andro manaraka indray? Inona ny fitaovanao ety miatrika an'izany? Zaka ny herinao amin'ny maha-olombelonanao ve zany? Misy fampanantenana vaovao ve men'ny tompo atsika? Atoka mamaky andinindiny tsika dia afaka miresaka zavatra 2-3. Itsongo andininy vitsivitsika anazavantsika ny manontolo amin'ity andininy ity. Ny voalohany izy manao hoe andiny fa 2:20, tsy mba nahita tempoly tao amin'ilay Jerosalema vaovao. Tsy mba nahita tempoly tao amin'ilay Jerosalema vaovao. Zany hoe
ny tempoly eo amin'ny teny grika na amin'ny zavatra masiny testamenta vaovao mihitsy dia misy voambolana roa ilazana no tsoina hoe tempoly, hieronina ndray ary naosy ndray. Hieronina io le nadika amin'ny teny frantsay hoe temple, naosy kosa io le nadika hoe sanctuaire. Amin'ity apocalypse ity dia naosy no nampiasainy Jaona, sanctuaire zany. Dia tsy misy naosy ao amin'ny Jerosalema vaovao io, tsy misy sanctuaire ao amin'ny Jerosalema vaovao io. Inona moa lay naosy lay sanctuaire natakaratsika azy? Ny atakarany raha jerena azy dia takany tabirina kely any amin'ny testamenta talohany naosy, zany hoe lay tena toerana misy an'Andriamanitra. Marina fa ny hieronina ny tempoly kio de toerana misy an'Andriamanitra. Saingy milaza an'lay édifice, lay trano sy ny tokotany rehetra manodidina azy, milaza lay fotodrafitra sakoavana be, iny lay hieronina. Fa lay naosy kosa ao anatiny hieronina io de misy lay atao hoe toerana, ohatra hoe toerana masina indrindra izy raha ao anatin'ny tempoly. Lay taberna kely, io ilay toerana izay fonenan'Andriamanitra, naneverina hoe fonenan'Andriamanitra. Dia hoy ny boky ny apocalypse hoe am'zany Jerosalema vaovao zany, rehefa ao am'zany fanjakan'Andriamanitra, am'zany ho avy andraindraitsika zany de zao tsy misy tsony toerana manokana ato Andriamanitra, fa Andriamanitra dia ao am'lay Jerosalema vaovao manontolo. Andriamanitra zany de zao lasa manenika an'lay Jerosalema vaovao manontolo. Tsy misy toerana intsony zany hoe ato misy an'Andriamanitra, ato tsisy an'Andriamanitra, araka ny fomba fijerin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vao manao hoe ity dia toerana natao hideranan'Andriamanitra, ary kosa de an'izao tontolo zao, zay tian'izao tontolo zao atao anivelany lay kianjan'ny tempoly, fa izao kosa ato kosa Andriamanitra. Avako manjina no avy isika, manjina lay ho avy, lay iainantsika ankehitriny, miainana amin'ny ho avy ny taona vaovao. De hoy ny boky ny apocalypse manao hoe raha mibanjana n'zany Jerosalema vaovao zany isika, de mibanjana hoe Andriamanitra de manerana izao tontolo zao, manerana ny asan'ny tanany Andriamanitra. Tsisy tsony ny tempoly any ariana any. Ina dika zany? Tsy misy tsony ny maha-protestanta, tsy misy ny maha-katolika, tsy misy ny maha-anglikana na maha-luteranina, satria zany de manamarika ny fiainantsika eto am'izao tontolo zao. Ny dikany hoe mbola misy tempoly de zao, mbola misy fizarazarana, mbola misy samy manana ny maha izy azy, mbola misy samy manana zay mety hoe izao na izao. Fa any am'zany fanjakan'Andriamanitra zany tsy manaraka atsika an'zany hoe za protestanta, za katolika, tsisy fametrahana zany fanontaniana zany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsisy tempoly any tsiny. Tsy misy zany hoe iza ny pretra, iza ny pastera, iza ny presbitera, tsisy fametrahana fanontaniana ohatr'izany tsony any. Tsy misy hoe sakramenta firy, tsy misy an'zany zany. Zany rehetrany dia eto an-tany any ny iainantsika an'zany. Fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de tsy misy tsony, tsy misy fanavakavahana, tsy misy fanavakavahana ara-pinoana mijanona eto amintsika olombelona ihany zany. Io fifanavakavahana io, raha izany azo ilazana azy, na io fahasamihafana mampisaraka io, dia eto amintsika eto amin'izao tontolo zao ihany. Zany hoe ny planin'Andriamanitra zany de zao tsy ny fisarasaratsika, fa raha misaratsaraka ny fiangonana, raha misaratsaraka tsika noho ny tafim-piangonana, de zao tena aoka ho tsorona fa noho ny maha olombelona tsika, ary nandeferan'ny tompo anefa zany. Atratria nandeferan'ny tompo de tsy hoe azo atao foana, na hoe voizina misy le fisarahana, nandeferan'ny tompo le izy mba ahafahantsika mibanjina le foto-kevitra hoe mba ho iray any ane izy rehetra. Neken'ny tompo le fahalemetsika ty fisarahana, saingy zao ny foanany tenany de efa nanambatra atsika izy, ary dia noentony tao amin'ny hazo fijaliana zany, izany frehariana amin'ny tonga fisaratsarahana zany, de tonga vatana iray ihany sika. Izy nandrava ny hevitry ny fisarahana ao amin'ny Paoly moa amin'ny Efesiana moa nandrava iny de naosy mihitsy ny ampiasainy hoe tao amin'ilay nandrava indrindrina ny rideau na ny voile na ilay efitra nampisaraka ny tempoly, ny efitra masina sy efitra masina indrindra, milaza hoe vitan'i Jesosy ny fampihavanana. Tsy ny fampihavanana amin'ny samy olombelona ihany, fa ny fampihavanana ny mpino rehetra mihitsy. Paoly de mampitany eo amin'ny jentilisa sy ny tsy jentilisa, ny jiosy kristiana sy ny tsy jiosy kristiana. Rehavako malala, tsy misy tempoly tsony ao. Eto ambonin'ny tany misy ny tempoly, mbola manamarika atsika ny fisarahana, de manararoatra azy sika. Manome voninahitran'Andriamanitra ao anatin'ny naosina ny sanctuaire, ao anatin'ny fiangonana zay men'Andriamanitra atsika io, de manome voninahitran'Andriamanitra isika. Saingy zao aza dinoana fa ny Jerosalema vaovao zay eovatantsika
dia Andriamanitra manjaka ao tsy misy fahasamihafana ara-pononao, tsy misy fisarasarana fa ny faharoa lehibe zay hoentina manahitra raha ko ny andininy manaraka de ny andininy fa 5 ary ny vavahady dia tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba misy alina. Ny vavahady ny fanjakan'Andriamanitra de vavahady tsy mirindrina. Fantatsika fa ny vavahady ny tempoly de mirindrina zany hoe mihidy. Mbola misy mahazo miditra ao, misy tsy mahazo miditra ao, fa ny vavahadin'Andriamanitra, vavahadin'ny fanjakan'Andriamanitra de misokatra. Mampatsiaro le hira ny katolika eo amin'ny voan'ny varavaran'ny lanitra. Ary dia zay mihitsy tokoa ny sary asehon'ity apokalipsy ity hoe io varavaran'Andriamanitra io nge tsy mihidy. Raha mihidy io fanjakan'Andriamanitra io de zao ny fotsika ny mihidy, ny fotsika ny nanidy azy. Raha mihidy ny fitahin'Andriamanitra, tsy Andriamanitra ny nanidy azy fa isika ny nanidy azy. Isika no nanidy ny fontsika fa tsy Andriamanitra ny nanidy ny fony. Andriamanitra efa manokatra ny lanitra ary ny planin'Andriamanitra de zao ho ao am'izany fanjakan'Andriamanitra zany avokoa itsika rehetra. Zay mahatonga zay tsy mirindrina ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiangonana ny mety mirindrina. Re mety mirindrina ao atsika ny fiangonana indraindray. Arivo zao ny andro, ny sécurité, mety mirindrina na amin'ny ara-panahy raindray, mety mirindrina ao atsika mihitsy ny fiangonana amin'ny lafiny ara-panahy hoe nareo tsy mahazo makaty am-piangonana satria zao be de be zay mety ho karazan-javatra hitatsika mampirindrina ny fiangonana. Zay niainatsika nandritry ny taonjato maro zany tamin'ny vanim-potoana tena niainatsika nandritry ny taonjato maro mihitsy zany. Tsaroantsika zany firindrina ny fiangonana tany Afrika atsimo tamin'ny fotoan'andro manao hoe nareo mainty de tsy mahazo miditra tao anatin'ny fiangonana fotsy fa mirindrina ho anareo ny fiangonana. Fa eto afaka malala de zao ny sara asehon'ny tompo amitsika mamakivaky ty taona ty de zao manao hoe tsy hoe izy ihany no afaka manatrika atsika amin'ny toerana rehetra satria le Jerosalema vaovao de efa nentin'i Jesosy ho atao-potsika. Fa izao koa tsy mirindrina amitsika io Jerosalema vaovao io, tsy mirindrina amitsika zany fedanan'Andriamanitra sy fifalian'Andriamanitra zany. Sokafo ny fonao de misokatra ao anao ny fitahin'Andriamanitra, misokatra ao anao ny fifalian'Andriamanitra, sokafo ny fonao am'izao taona vaovao zao, aza rindrina. Le avako malala, inona no toe-tsaina sy toe-poety miaina am'ty taona vaovao ty? Aza rindrina ny fo e, sokafo ny fo. Sokafo ny fo idiran'ny fahazavan'ny fitiavan'Andriamanitra. Sokafo ny fo afahan'ny fahazavan'ny fitiavan'Andriamanitra miditra ao anatin'ny fiainantsika, azy idina ny fo, azy idina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fo, aza ferana ny fahasoavan'Andriamanitra, aloha hiboiboika hiditra ao aminao, zay hoe teneny hoe tsy mirindrina mihitsy. Re amitentsika hoe fanjakan'Andriamanitra ny Jerosalema vaovao de zao tsy ilay Jerosalema vaovao amin'ny ho avy zay hoentin'ny tompo amin'ny fotoana intsenina amin'ny raha an-lanitra hoe Paoly amin'ny Tesaloniana, fa tena le Jerosalema vaovao nentin'i Jesosy mihitsy. Jesosy moa de efa niteny mihitsy tamin'ny filazantsara manao hoe anio ny tanteraka aminareo zany. Raha vantany vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy niakatra nakany an-danitra dia efa manomboka ny fahafahantsika miaina ny Jerosalema vaovao. Na de tsy mbola miaina ny fahafenony tanteraka ary sika de fa miaina zany fifalian'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tsika rehefa mandray ny Eukalisty de zao ny tenen'ny tompo anao hoe no santatry ny sakafo ny fanjakanao rahatra zay. Dika zany etsika de efa misantatra la Jerosalema vaovao de sokafo ny fo e, aza rindrina la Jerosalema vaovao dia fanjakan'Andriamanitra misokatra ao anao. Miavaka malala ndraindray nefa ny mampalahelo arindritsika ny fotsika. De mbola mandondona ny tompo. Hoe mitsangana eo am-baravarana ka mandondona fa mbola mirindrina ihany ny fotsika. Miavako sokafo ny fonao, hidiran'ny tompo am'izao taona vaovao zao. Hidiran'izao fanjakan'Andriamanitra mpanantenain'ny apokalipsy zao hoe io ange rehefa tonga ao fifaliana, fitahiana, fanantenana. Fa mirindrina, misokatra koa tsy mirindrina koa ny fonao, tsy mirindrina, tsy ahafahany, tsy hoe mahatonga ny fanjakan'Andriamanitra mihiditra, mahatonga ny Jesosy miditra ihany, fa izao koa mahatonga ny fitahiana mivoaka vao am-ponao amin'ny hafa. Rehefa misokatra ny fonao fa tsy mirindrina ny fonao de zao manjary tafiditra ao am-ponao koa ny hafa. Manjary tafiditra ao am-ponao koa, misy toerana aminao koa ny hafa. Ny antsoiny hoe fivavahana nge ravako malala. Ny fivavahana inge tsy zioge. Fivavahana inge tsy de le fomba mahazatra antsika loatra iny.
iny ange eo hoe ny fitaovana ny zavatra rehetra ataotsika eo anatin'ny fivavahana ao am-piangonana io ange fitaovana ny men'Andriamanitra atsika mba ahafahantsika miaona amin'Andriamanitra fa ny votoatin'ny fivavahana ange de le fiaonany lay fifandraisana amin'Andriamanitra tsy ny fanaovantsika tsy enjery an'ireny zavatra maro samihafa reny akory tsy hoe tsy ilainy reny fa ilainy reny amy lafiny pedagogika mitaizantsika manampy atsika ny fahaizantsika tsy enjery na ny vavaka nampianaron'ny tompo na ny fanekam-pononana na ny fanenenana ohatra mety misy an'izany amin'ny fiangonana dia irendretreny dia fitaovana ihany reny fitaovana mampiaonantsika amin'Andriamanitra natao fa tsy reny akory ny tompontsika fa mivavaka de zao tena mitaonantsika iaona amin'Andriamanitra iavako vaovao ny taonary te iona aminao Andriamanitra de noentiny tetehany ty zao tontolo zao ty le Jerosalema vaovao izay efa niravahan'ny olona tamin'ny fahotana sokafo ny fonao de ampidiry amponao ny hafa sokafo ny fonao fa aza rindrina sokafo ny fiainanao hidiran'Andriamanitra hidiran'ny hafa koa amy lafiny hoe mba manam-pitiavana ny hafa ianao manam-pitiavana amy mpiarabelona ianao tsy manana fahavalo eto am'ty tany fandalovany ty ianao ny kristiana rehefa ko milaza tsy nataon'Andriamanitra nangana fahavalona amin'iza na amin'iza na inona mety ho tsy fitovin-kevitra na inona mety ho tsy fitovim-pijery tsy manana fahavalo olona isika tsy nampianarina an'izany isika Jesoa impirina nazavany zany ary Paoly impirina nazavany zany raha mbola azonareo atao raha ianareo ny ankinana de zao ataovy zay ahavanareo ny olona rehetra makahala ny ratsy isika fa tsy makahala ny mpanao ratsy makahala ny mpanota isika makahala ny ota isika fa tsy makahala ny mpanota tsy fanaotsika mihitsy ny makahala olombelona satria ny olombelona de tsy asantsika fa asan'Andriamanitra matona taon'Andriamanitra tao le olombelona de izy Andriamanitra ihany mahafantatra ny heviny mahafantatra ny dikany mahafantatra ny antony ary manam-paharetana ny am'izany antony zany fa izao ianao dia miady amin'ny ratsy fa tsy miady amin'ny mpanao mianao zay ahafatin'ny mpanao ratsy sanatria ny vava efako malala hoy ny filazan'ny apokalipsy hoe ary ny vavahadiny tsy arindrina akory amin'ny andro engane ny vavahady ny tokantranonao am'ty taona 2024 ty dia tokantrano lay Jerosalema vaovao ny fonao de lay Jerosalema vaovao ary tsy varavarana sy tokantrano tsy mirindrina ho an'izay mila vonjy vavahady tsy mirindrina ho an'izay mila famonjenany ny tokantranonao marina fa vavahady avo be misoratra hoe alika masika sy ny tahaka zany dia mirindrina fa engane famantarana ivelana ihany io fa engane rehefa mba misy midodododo ao amy tokantranonao de varavarana misokatra fa tsy mirindrina no hitan'ny olona rehefa midodododo makany aminao ny olona mila vonjy mila soa ny fiangonana mila tolo-tanana ny mpiarabelona mila tolo-tanana de engane ho varavarana misokatra fa tsy mirindrina no hitany eo amy tokantranonao eo amy fiainanao satria Jerosalema vaovao lay tokantrano lay fiainana fa rehefa tsy Jerosalema vaovao le aho fa le mbola Jerosalema tranainy de zao mirindrina mandrakariva io de olona mafo de mihidy manavaka manilika tsy mahafoy tsy miraharaha ary de zao tsy ao azy Andriamanitra fa efako malala engany lay Jerosalema vaovao anjako amy tokantranonao Jerosalema zay mitondra fifaliana ao amy Jesoa ny asehoan'ny apokalipsy eto ary farany de zao izy manao hoe mazava foana aho fa tsy mba misy alina mazava ny voninahitra Andriamanitra nanazava azy de afako gegagila tokantranonao zay asehony ty Jerosalema vaovao ty azava tsy mba misy alina ny alina ty resahany eo any dia tsy lay alina mifandimby mazava ho azy takatritsika tsy ny hoe andro sy ny alina loatra fa le haizina lay tsy fahafahana manao na inona lay mampenjera le tsy ahafahana manavaka na inona rehefa tonga ny aina de tsy fantatro manavaka hoe ity ve sotro sa sotro be sa ity ve seza sa ity ve latabatra ity ve mofo sa isan-karazany zany hoe rehefa tonga ny aina de manjary mahatonga atsika tsy mahay manavaka ary manjary mahatonga atsika tsy afaka manao na inona mahatonga atsika voafetra
zay fotsiny midikany hoe ao am'izany fanjakan'andriamanitra zany tsisy aizina ntsony tsisy alina ntsony tsy midika hoe to mibe toromaso de tsy atorotsony ndray zany any rehefa ny fanjakan'andriamanitra tsy zany ka ny toromaso tsy zay tsy am'izay lafa ataotsika hoe physiolozika hoe vatana mila matory tsy zay loatra fa ny tiany tenenina de zao manao hoe tsisy aizina ao am'izany fanjakan'andriamanitra zany tsy misy tsony zavatra mampienjeranao zavatra mazava zavatra mampisy mampisy fiainana tsy mampienjera tsisy fandropandrika tsisy fitapitaka leafako malala tsy mba zany ve ny irinao iainanao anatin'ny tokantranonao io irinao iainana atao anatin'ity fireneny ity hoe tsisy tsony ny fitapitaka tsisy tsony ny aizina tsy misy tsony zavatra tsy mazava fa manjary tsotra ny mpiarabelona tsotra ny mpiray fonenana tsotra mpiray tokantrano tsotra mpiray tampo vaovao ntaona revaka malala mangataha am' Jesosy ary mba hiariary zany voninahitr'Andriamanitra zany lay Andriamanitra be voninahitra de efa tonga teto am'izao tontolo zao tonga ao atokantranonao de mangataha hoe tompo mba ataovy Jerosalema vaovao am'izao taona vaovao zao ity tokantrano misy aty ka izao anenika n'ity tokantrano ty ianao izay rehetra de anompo Andriamanitra iray ihany atao anatin'ity tokantrano ity tsy ho zarazarainy zay mety izay fianakaviana dia anompo Andriamanitra iray ihany tsy ho zarazarainy zay mety ho fombafomba maha olombelona am'ty taona ity ataovy Jerosalema vaovao ny tokantranonay ny fianakavianay mba izao ny fahatsorapo ny fitiavana ataovy Jerosalema vaovao mba hidiran'ny fahazavan'ny fitiavanao sy ny fahalemem-panahinao ary mba Jerosalema vaovao ahafahanay misokatra sy mizara hanana ny hafanjara ny tompony ampairana afaka malala ary anafana ny fonao ivavakisika tompo misaotranao zahay nohon'ny fitiavanao sy ny famindramponao asainao mibanjina ny Jerosalema vaovao zahay amin'ity perikiopa zay nomenao anay ity tompo vaovao ny taona de manafatra anay koa ianao fa tianao vaovao na ny tokantranonay na ny fanoloran-tenanay ary de tokantrano vaovao rakofanao ny voninahitra ho tokantrano sy fianakaviana ary toe-po izay mibanjina ny voninahitra ao Andriamanitra foana ny fisaratsarahana foana ny fifampitsarana foana ny fahamafisam-po fa fo misokatra tokantrano misokatra fianakaviana misokatra fiangonana misokatra amin'ny fahasoavanao miposaka nefa ko fo misokatra hidiran'ny hafa mba handraisan'ny hafa fifaliana aminay tompo de mivavaka izahay tahy ny tokantranonay mamakivaky ity taona ity tahy ny finoanay ny fanoloran-tenanay atao vaovao Jerosalema vaovao honenanao tsy misy pentina noho ny famelan-kelokefana tontotaona eto amin'ny azy fijaliana tabralan'i Jesosy zanakao de aza mahafonina masaraka anay anao Jesosy fa mitoera aminay amen